politika. Ianareo mpanao politika rehetrarehetra eto Madagasikara zay manao amin'ny fitakiana seza amin'izao fotoana zao de diso. Satria ilay tolon'le vahoaka malagasa tsy tolona natao ho fakana seza ary tsy tolona fakana seza ho anareo fanomezana seza ilay tolona nataon'ny vahoaka fa tolona fanovana ny rafitra sy ny fitondrana. Ka amin'izao fotoana zao misy ny mpitondra, misy ny olona nandray anjara, misy ny olona zay mpikarakara eo atoerana, de mba avelao re tompoko reo olona eo amin'ny fitondrana reo mba avelao mpitondra, reo mpitondra vaovao sy reo mpiandraikitra vaovao anao ny asany. Satria amin'izao fotoana zany de lasa ohatrany hoe eno etseroa, eno aty sery, ranona, rabe, mangataka toerana, mangataka politika. Na ny zavatra raisin'le mpitondra mbola tsy fantatra akory na ho aiza na ho aiza, na ny zavatra ataon'le mpitondra mbola tsy vita savasava na vita dinidinika hoe aiza sy aiza fa tsy mifilakevitra. Ny filakevitra sy ny fanarkalozakevitra eo amin'le vahoaka sy le mpitondra ary le tanora zay nidina tena andalambe mbola tsy vita akorina, de fa ianareo politika no henonay aty sery fakatana seza eo amin'ny fitondrana. Azafady re tompoko, zahay tsy nangataka zany fiovana seza eo fitondrana zany ho anareo, fa ny fiovana fototra ny tadiavinay. Manaraka an'izay ianareo raha ohatrany ka tena le tia tanindrazana marina zany nareo mpanao politika reo, amin'izao fotoana andalovantsika zao misy fotoana tena sarotra ho an'ny sasany malagasy, sasany eo Madagasikara ao, indrindrandrindra ho an'ireo le tanora zay nitaky zavatra teo, ohatrany hoe le jiro. Ka raha tena hoe tena tia tanindrazana marina ianareo mandehana manatitra groupe électrogène na jiro ho an'ireo mpianatra reo satria amin'izao fotoana zao mijaly izy reo. Manambola ianareo anaovana an'le propagande, manambola anaovana an'le politika, manambola nareo. De le fitiava-tanindrazana nareo zay zany aminareo le hoe tia tanindrazana amin'le fangatana seza, satria amin'ny alalan'ny fitiavana tanindrazana angatanareo amin'le seza. Mandehana re tompoko mba manampy an'ireo akiza zay tsy mananjiro, nividiana ireo groupe électrogène de aterony amin'ny akiza, mandehana camion citerne de zaro rano reo akizy reo, zaro rano reo vahoaka eny amin'ny commune rehetrarehetra manodidina eny. De zay hita zany hoe fa fitiava-tanindrazana zany, zay ny fandraisana anjara ny fitiava-tanindrazana fa tsy ny fipetrarana amin'ny seza politika anao amin'ny fitondrana. Manaraka an'izay betsaka ny marary amin'izao naratra tamin'in'le tolona iny. Mandehana ianareo pardon azafady, mandehana ianareo makany amin'ny hôpitaly de mandana manatra fanafody, manatra fanampiana ho an'ireny le narary reny. Amin'izao fotoana zao betsaka ny inona moa tiako tenena, ny olona manerana ny Madagasikara no ampijaliana. De raha tia tanindrazana nareo hoe mpanao politika tia tanindrazana, ala plasin'le mangataka seza, mandehana manome fanampiana n'le tanindrazana amintsika reo, ohatran'izay le zay natsony hoe fitiava-tanindrazana. Fa ty le fitiava-tanindrazana nareo le hoe ameo seza politika de zay ny marika ny hoe fitiava-tanindrazana avy aminareo. Mbola tsy aiza akory ary le firenena, mbola tsy nandrosa akory ny ary fipetrarany mpitondra eo amin'ny fitondrana, de fa zao meo seza ty, meo seza ry. Azafady re tompoko mba avelao le olona anao ny asany aloha, de raha manana tolo-kevitra nareo manomeza tolo-kevitra eo akaiky ny fitondrana, de mba avelao aloha andeha ny raharahany firenena malagasy mba hipetrapetraka ny zavatra rehetra.